Vatsimpana etineneny Ratovelo Jacqueline. Sambatra izay olona manao an Jehovah ho tokony ka tsy mivily ho amin'ny namany mpiavinavina na mpivadika ho amin'ny lainga. Amen. Ivavaka isika tompoko. Misaotra anao iram-po, iran-tsaina, iram-panahy izay ry tomponay sy mpanjakanay satria noho ny fitiavanao sy ny famindramponao izay avaozinao aminay isan'andro dia indreto indray izay olom-boavonjinao tompo malala. Mbola nomenao tompon'andro ivelomanay indray ary na dia teo koa aza ny zavatsarotra izay tsy maintsy niatrehanay satria lalam-piainana ny zanak'olombelona izany dia mbola notafianao hery tanjaka fahasalamana izay hiatrehanay ny voninahitra ao ankehitriny. Ary koa ahafahanay mandohalika sy miankohaka eo amin'ny tongomasinao mba hiarabanay ianao ray zanaka afanay masina, hideranay ianao ary ankalazanay sy hanomezanay voninahitra anao satria mendrika ny fahalebiazanao sy ny fahamasinanao izany rehetra izany. Faly sy raha avokoa izay satria tsy mbola diso anjara amin'ny fandrenesana ny teninao androany, mampianatra anay, hanoro lalana anay, hanintsy lalana anay amin'izay rehetra tsy fahatanteranay. Ko mangataka indrindra aminao tompo mba mihetezana dio ny otanay rehetra satria fantatray fa ny rasonao Jesosy malala izay nalatsaka ao teo ambony hazo fijaliana dia ampy tanteraka ny devona ny fahotanay rehetra mba hahafahan'ny fanahy masinao mitoetra malalaka ao anatinay, hanokatra ny azom-panahinay ary koa hampahafantatra anay ny marina rehetrarehetra. Dia mitenena tompo fa vonona izahay andresy ankatoa ny teninao. Amin'ny anaranao masina sy manan-kery avy any Nazareta Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola ampifaliana mandrakariva ry havana no hiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ary faly ihany koa hamanonana ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny hery sy ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny angalantsika fampahirezana ry havana dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 5. Asan'ny Apôstôly toko 5 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 11 ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananias sy Safira vadiny nivarotra tany ka nanafenany ho azy ny vola vidiny ary ny vavy koa nahalala izany dia nentiny ny vola sasany vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly. Ary Petera, ry Ananias, nahoana Satana no nameno ny fonao andainga amin'ny fanahy masina ka hanafina ny vola sasany vidiny tany. Fony tsy namidy tsy hanaova izy ary rehefa namidy tsy hanaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no isaina izany tao am-ponao ianao? Tsy nandainga tamin'ny olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Ary Ananias no nandre izany miteny izany dia nikarapoka ka afaka ny ainy dia raiky tahotra loatra izay rehetra nandre izany ary nitsangana ny zatovo dia nofonosiny ny faty ka nentiny nivoaka dia naleviny. Ary rehefa afaka tokony ora 3 dia niditra koa ny vavy nefa tsy fantany izay efa nanjoa teo. Ary Petera taminy, lazao amiko, izany ihany va ny vola vidin'ny taninareo? Dia hoy izy, eny izany ihany. Ary Petera taminy, nahoana ianareo no ny ray tetika fanahin'ny tompo? Indro ambaravarany tongotry izay nandevina ny vadinao ary hitondranao ivoaka koa izy. Dia nikarapoka teo anoloan'ny tongony niaraka tamin'izay koa izy ka afaka ny ainy. Ary raha niditra ny zatovo dia hitany ny famaty ary nentiny nivoaka ka naleviny teo anilan'ny lahy. Dia raiky tahotra indrindra ny fiangonana rehetra sy izay rehetra nandre izany. Amen. Zany amin'ny soratra masina vao mivakitsika izany ry havana rehefa dinihana tsara dia mitovy ihany ny fiainan'ny taloha sy ny ankehitriny. Ary tsy mahagaga tokoa izany satria ny tanjon'ny devoly ry havana dia tsy miova mihitsy fa miezaka mandrakariva izy ny andavo atsika ary anala atsika ihany koa eo amin'Andriamanitra mihitsy aza. Ao amin'ny Jaona toko 9 ny andininy 4:7 dia voalaza fa ny devoly dia olona mpamono hatramin'ny taloha. Izy koa dia mpandainga sady rainy laindra. Noho izany dia tokony hitandrina tsara foana isika mba tsy ho isan'izay voafandrika izany asa ratsy ny devoly Satana izany. Adama sy Eva koa ry havana rehefa tafalatsaka tao anatin'ny ota
sy ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra dia niantso azy Andriamanitra hoe ry Adama, aiza moa ianao? Adama namaly hoe nandreanao tao amin'ny saha aho fa natahotra satria nitanjaka dia nihery. Amin'izao fotoan'izao koa ry havana, be dia be isika no mihery an'Andriamanitra, mandositra ny tavan'Andriamanitra. Enga ny emba-tsy ho anisan'izany isika rehetra izao. Be dia be tokoa mantsy ny fototry ny fahotana izay mitarika antsika amin'ny lainga ry havana. Eto dia fantatra fa zoany Ananiasy sy Safira mihitsy ny mitana ny ampahan'ny vola vidin'ny taniny satria anazy io. Fa ny tsy nety nataon'izy ireo dia ny lainga nataony hoe ireo daholo ny fanananay rehetra tompo. Ny fitiavam-bola koa no fototry ny lainga, ary dia izany no naresany izy mivady reto. Ka dia nifanaraka mihitsy izy roa hoe izao no arotsakintsika mba hitenenantsika tahaka ny be sy ny maro hoe ireto tompoko ny fanananay rehetra. Izany hoe samy tena tafalasaka tao anatin'ny lainga izy mivady. Ny loza nefa dia tsy nanota teo mason'ny olona izy, fa tena teo anadrian'Andriamanitra mihitsy satria nanatanteraka lainga teo amin'ny fiangonana. Eo amin'ny 5 indray dia hoy Petera hoe nahoana ianareo no niray tetika haka fanahin'ny tompo? Andriamanitra ne no anontanareo fa tsy olombelona. Ary vokatra izany dia samy nikarapoka izy mivady ka maty, na Ananiasy na Safira vadiny. Tsarovy ry havana, fa zava-pady eo anatrehan'Andriamanitra izany fahotana izany, indrindra manatanteraka ota eo anivon'ny fiangonan'ny mpino. Ao amin'ny Josua 7 ao dia milaza fa raha nangalatra fitaovana tao am-piangonana ny akano dia niteraka ozona ho an'ny Israely ray manontolo mihitsy ny fahotana vitany. Azadino ry havana fa na hoela na hoaingana dia tsy maintsy iseho eo anatrehan'Andriamanitra ny lainga. Koa raha tratry ny ota sy ny tsy fahatanterahana izany isika dia aleo mifona sy mibebaka faingana eo anatrehan'Andriamanitra mba hiverenantsika indray eo aminy. Indraindray koa isika no ny fahadiso-kevitra dia tratra ny fankapanaka hiteny hoe ny lainga toy izao sy ny toy izao tsy maninona raha atao azy. Raha adika amin'ny teny vahiny dia ilay ataontsika hoe péché mignon. Fa ny lainga be sy mamofady kosa reny no tena tsy mety atao. Dia tsy mety izany ry havana, tsy marina izany ry havana, fa rehefa ny lainga dia lainga eo anatrehan'Andriamanitra. Tandremo vao fitaka ihany koa isika amin'ilay teny hoe poisson d'avril, ka dia faly tokoa isika mandainga mandritry ny tontolo andro. Kanefa ny lainga dia lainga foana eo anatrehan'Andriamanitra ary ota avokoa izany rehetrarehetra izany. Fa raha mandeha amin'ny famarinana sy ny fahitsiana isika eo amin'ny fiainantsika ray manontolo dia tsarovy ry havana fa miaro antsika mandrakariva koa ny fanahy masin'Andriamanitra tsy ho tafalasaka ao anatin'ny lainga isika. Mety teny angamby isika hoe fa naninona koa aza Ananiasy sy Safira no mandainga fa tsy nilazany mariny, nefa ny taniny ene eo amidy io e. Tadidio ry havana fa isika rehetra izao koa mety ho tratry ny lainga, indrindra amin'izao fiainana sarotra izay dia avintsika izao. Ao amin'ny Timoty 1:9-10 ao dia voalaza fa ny fitiavam-bola tokoa no fototry ny ratsy rehetra. Ka ny sasany izay fatra-pitady izany ny tenin'Andriamanitra dia efa voavily miala tamin'ny finoana. Izany ry havana no ivavahana isan'andro. Angataka amin'Andriamanitra mba hiarovany ny fotsika, ny saitsika, ary indrindra ny fanahitsika mba tsy ho tratry ny fitiavam-bola isika. Ny mahatonga antsika andainga koa dia matetika dia te hiseho eo amin'ny manodidina antsika isika hoe izay koa ane mba mitovy aminareo e. Ary raha ra-panahy no jerena dia te hiseho isika hoe ireo no naterinay, ireo ny fanananay rehetra mba haterinay eto anatrehanao koa. Kanefa dia andainga isika. Tsy mba hitantsika tsaratsara kokoa ve ry havana ny miseho amin'izay tena maha izy antsika, fa tsy miseho tahaka ny hafa izany e. Aleo mijoro amin'ilay tena maha izy antsika ry havana eo amin'ny fiainantsika ray manontolo. Ny mahatonga antsika andainga ihany koa dia ao ny tahotra na tsy fahampiany finoana. Ary tsarovy fa mety zany no nahatonga an'izy mivady andainga satria mety natahotra izy hoe tsy ampy ny vola eo am-pelantanantsika raha omena ny fiangonana daholo ny vidin'ny tany. Tsarovy ry havana fa
fahalemena mety hatratratsika ihany koa zany tahotra sy tsy fampiny finoana izany. Noho izany dia tsara raha mangataka amin'Andriamanitra isan'andro isika hoe Tompo ampitombony finoko anao. Ao amin'ny Romanina 10:17 ao anefa dia milaza mazava tsara tokoa fa ny finoana hoy izy dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny kosa dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Koa andeha isika ry havana samy andeha andiny tena avokoa ka anontany tena hoe izao ty ve mba nahafohy fotoana amakiko ny tenin'Andriamanitra isan'andro? Mba nahafohy fotoana ve aho iainako ny tenin'Andriamanitra? Satria tsarovy ry havana fa toy ny vatana mila sakafo isan'andro koa dia mba mila ny tenin'Andriamanitra koa ny fiainam-panahintsika. Mampieritreritra ry havana ny tenin'ny Petera ao amin'ny 9 amin'ny tia asan'ny apôstôly 5 ity, manao hoe ry Ananiasy, nahoana Satana no nameno ny fonao andainga amin'ny fanahy masina? Zany hoe Satana no nitarika ny olona andainga, koa raha nandainga izy mivady eto dia nandainga tamin'ny fanahy masina. Fantatritsika tsara rehetra nefa ry havana fa ny fanahy masina dia mahafantatra ny zavatra rehetra iainantsika, mahalala ny famarinana rehetra ihany koa izy, ary manambara koa ny fahamarinana amin'ny mpanompony rehetra. Ny fanahy masina koa dia tsy mitsahatra no miteny amintsika, manoro ary mampianatra antsika foana amin'ny zavatra rehetra izay tokony ataontsika. Tandremo aza saotratra ny fakapanahy isika ka hihevitra hoe tsy misy mahita aho raha nao an'ity sy anao an'ity. Tsy misy mahita aho kanefa tadidio ry havana fa ny fanahy masina dia mahita antsika tsirairay avy amin'izay tafalatsaka ao anatin'ny lainga ka manaonao foana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany dia mila mitandrina amin'izany tokoa isika rehetra ry havana. Ary izany dia mampatsiaro ilay vavaka nataon'i Davida ry havana. Ny vavaka nataon'i Davida ao amin'ny Salamo 8:30 izay milaza fa nangataka tamin'Andriamanitra Davida mba hodinian'Andriamanitra avokoa ny fiainany rehetrarehetra. Zany hoe mba hodinian'Andriamanitra avokoa ny fipetrany na ny fitsangany, hodinian'Andriamanitra koa ny heviny sy ny fisainany rehetra, ny toetrany rehetra na mandeha izy na matory, ny toerana le amin'ny tongony, ny teny alokan'ny vavany, ny momba azy rehetrarehetra mihitsy re. Koa raha nisy zavatra vitany tsy nety na tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia hifona sy hibebaka faingana eo anatrehan'Andriamanitra izy mba hahafahany miverina indray amin'ilay Andriamanitra rainy. Vavaka nataon'i Davida ireo ry havana kanefa kosa azontsika ianarana tsara ary ampiaritsika eo amin'ny fiainantsika ihany koa rehefa mivavaka amin'Andriamanitra isika, mba hahafahantsika ihany koa mifona sy mibebaka amin'izay tsy fahatanterahana rehetra vitantsika ka hahafahantsika ihany koa miverina tanteraka amin'ilay Andriamanitra raitsika. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Hivavaka isika. Mankasitraka indrindra ry Tompo malala anay fa mbola nampafantarina anay indray fa androany fa tena mila mitandrina mafy tokoa izahay amin'ireo fipetsy alefan'ny Satana mitarika anay anota eny hatramin'ny fanatanterahana ota eo anivon'ny tempolonao azy. Alefany devoly avokoa mantsy izao karazana fandemena izao mba hidirana ao anatin'ny lainga, milaza hoe misy lainga azo atao tsara mihitsy tsy maninona natanterahana azy. Ary dia maro taminay tokoa Jesosy malala no tratran'izany fandemena izany, ary dia dinonay fa eo anatrehanao Andriamanitra ny lainga dia lainga avokoa ary ota avokoa izany rehetrarehetra izany. Koa mifona aminao zay Tompo malala satria be dia be ny fahalemenay ka mora ka falatsaka ao anatin'ny lainga izahay. Ty vola loatra ane zay Jesosy, te iseho toy ny hafa eo manodidina anay koa ane izahay, matahotra sy tsy ampy finoana ihany koa izahay. Zany rehetrarehetra zany Tompo maharesy anay avokoa ka dia mora mandainga izahay. Koa mangataka ny famindramponao Tompo malalo, mamelany elokay rehetra dia mba ampio izahay amin'ny alalan'ny fanahy masinao izay mahita sy manara-maso ny fiainanay rehetra, ka tsy mitsahatra tokoa manambara aminay ny fahamarinanao, miteny aminay, manoro ary mampianatra anay amin'izay tokony ataonay araka ny sitraponao. Dia mba meteza koa Tompo malala, andinika ny fiainanay rehetra tahaka ny nataonao tamin'i Davida, ka hiteny aminay amin'izay rehetra tsy mety ataonay ianao izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, mba hahafahanay mifona sy mibebaka faingana eo anatrehanao
ary koa iverenana itanteraka eo anatrehanao ilay Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay. Amen. Raisoa ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Andriamanitry ny fiadanana ny anorotoro faingana ny Satana ao ambany tongotsika. Izy ny ampitoetra ao anatintsika ny fanahy masina mba hiaro antsika mandrakariva ka tsy ho tafalasaka ao anatin'ny ota maro isika. Ary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ny ho amintsika tsirairay avy isanandro. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Aleloia. Amen.